amin'izao fotoana izao misaotra noho ny fotoana indray ny amin'ity maraim-baovao ity ahafahana indray mianatra izay rehetrarehetra Jesosy eo dia mianatra isan'andro isan'andro manantona amin'ny fahatanterahana mandrakariva amin'ny ianao izay modelinay Jesosy hanantona anao izay ary hiezaka izay anao izay faraky ny fonay rehetra izay azon'ny fonay rehetra atao Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina natonanay anao ary hitombonay ao anatin'ny fanarananao mandrakariva isan'andro isan'andro. Mitenena aminay, mitenena amin'ny tsiraray avy fanahy masinao amin'izay tena ilainay, amin'izay tena hoe mahakasika amin'ny fiainanay sy ny fonay isan'andro isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko azafady. Tonga angambany dia tenin'Andriamanitra no anomboantsika anazy androany. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 12 andininy 17. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy hoe aza manakisaka ny faritany ela izay naoriny razanao. Ataontsika amin'ny teny frantsay koa dia mazava tsara iny izany faritany ela izay naoriny razanao izany. Azafady. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Iresaka mombana resaka io zany no napetrak'Andriamanitra tsapako hoe mila hoe resahantsika androany hoe misy borne izay efa napetrak'Andriamanitra, misy borne izay efa mikadre antsika fandraindray tsika lasa na ny fiainana misy antsika na ny environnement misy antsika, ny tontolo misy antsika lasa manakisaka an'izay borne izay dia lasa miova daholo ny fomba fijerintsika rehetrarehetra. Toy izay tenin'Andriamanitra hoe aza kisaka ny faritany ela, aza kisaka reny ary ohatra ka sendra ny kisaka dia angataka fanahy masintsika amerina an'izany, amerina amin'ny laoniny izay zavatra hoe mety mikisakisaka na hoe zavatra velantsika mitsanga nefa tsy tokony atao na ohatr'izany. Tsika mantsy ary exemple mazava be ilay izy ary iainantsika isan'andro manana tany resaka teo mpanompon'Andriamanitra hoe azo tany misy borne izany tany izany rahalahy osin'ny misy borne dia io samy misarotiny amin'ny borne ny olona tsiraray avy. Rehefa hoe manana tany ianao dia tia ny borne ary matetika betsaka ny any amin'ny ady any amin'ny tribonaly resaka ady tany satria resaka borne ohatra resaka hoe borne sendra mikisaka na ohatran'izany hoe mangalatra tany ao aminao ny olona dia tsika aloha tsy amintsika ilay izy tsy amintsika fa ohatra hoe misy mangalatra tany amin'olona dia lasa ady na resaka quelques centimètres ary izay amin'ny tontolon'ny asa ataonay any amin'ny trano io na mihoatra 2 centimètres ary io any amin'ilay construction na mihoatra 2 centimètres amin'ny tanin'olona rehetra atsanganao ny trano dia adininao nametraka ny hoe aika mbola misy lalitra kely 2 centimètres ilay izy fa azon'ny olona rodana io satria diso borne. Dia tsika amin'ny fiainana misy tenin'Andriamanitra hoe i Jesosy ny lalana, misy borne, izy zany lalana mametraka ny borne, mametrapetraka hoe aiza tsika mandeha, aiza ny tokony misy antsika. Raha ohatra hoe manao marathon ohatra hoe misy ny mpiazakazaka, ny resaka an'izany ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny heriny teto hoe hazakazaka. Ao anatin'ny hazakazaka misy zavatra atao, misy faritra izay tsy maintsy lalovana hoe eto ny lalana dia eto ny lalana. Tsy haiko raha tsy diso aho ohatra nisy an'izay tamin'ny jeu des îles hoe diso lalana ilay mpitarika tsy fantany hoe aty ny lalana dia lasa diso lalana ilay mpitarika dia izay nanaraka tany zany nanaraka dia diso lalana. Tsy mipetraka tsara ny borne, tsy hita nefa tsy raha mijery télé tsika dia mahita tsara mihitsy hoe
eto misy polisy indray manoro hoe ary ny lalana. Eto indray misy le bande avertisseur reny hoe any ny lalana. Ka tamin'izay matoa diso lalana le mpitarika dia tsy hitany diso borne zany izy dia lasa tany le izy any amin'izay tsy tokony efaran'le korsa soa izy tafaverina zany fa varaka ny firenena. Dia misy ohatran'izany koa nisy fotoana tamin'ny sabotsy zao zay nanao foty dia za zany goal. Dia ao anatin'izany goal zany tsy hitanao ny but. C'est goal mahafantatra zany daholo. Tsy hitanao ny but. Le poteau-na but ao aoriana tsy hitanao. Ianao tsy maintsy mitodika any aloha satria avy any aloha ny adversaire. Donc misy zavatra napetraky ny mpanao an'iny ina moa le namorona an'iny sport iny nasiany ohatran'ny tsipika kely ohatran'ny hoe ao anaty surface de réparation zany misy tsipika kely aloha voalohany dia avy eo misy tsipika kely indray faharoa. Reny dia ohatran'ny karazana borne any ahitanao hoe aiza ho aiza ny but anao. Ianao zany raha mikisaka dia mahafantatrao ianao fa tsy ao anatin'ny but fa le but lasa eto amin'ny sisiny satria tsy voatery mijery le but ianao fa hitanao hoe iny le sisin'le borne zany, iny le izy. Ohatrohatr'izay koa ny fiainana kristianina arany rehefa mandeha tsika dia le borne Jesosy mametraka anazy ao anatin'ny fotsika ary manokatra masika ty sy ty ny borne tsy hitantsika aiza nefa rahantsika fa fantatritsika fa rehefa ao anaty borne tsika diditsika. Ary tamin'izaho nanao goal zay tamin'ny anina nahagaga anahy tsy hoe nahagaga tsy hoe za mafy be ifonana amin'ilay tena enjana fa nanao goal dia nandaka le attaquant dia nijerevako fotsiny le bola satria izy ahako hoe za zany mijery le tsy ao zany satria somary incliné kely arila izy dia lasa any dia kay maty le bola dona tamin'ny poteau le izy dia maty dia lasa nakeo tamin'le but dia refesiko le par rapport amin'le limite refesiko mihitsy dia nyrefesiko ny tary amin'ny ilany dia refesiko daholo tsy mila makemy fa efa tsy mihetsika intsony dia nyrefesiko le izy tokony mikisaka 15 centimètre mankaty io but io zany, tokony mikisaka 15 centimètre mankaty fa par rapport amin'ilay linato izy lavitra be dia par rapport amin'ilay linato izy akaiky kely. Dia za zany par rapport amin'izay lin'izay somary mijery hoe eto en centre dia azoko an-tsaina hoe raha eto izy zany tokony tsy maty le bola izay zany le izy satria diso le placen'le izy lasa ohatrany hoe 10 place zany ny bornako. Le borne izay eritreretiko hoe tiany borne 10 place le izy. Zay ny importance ny tantarako anareo an'izany important amin'ny fiainana raha important amin'ny fiainantsika ohatr'izany ny hoe balise borne important koa zany amin'ny fiainam-panahintsika. Amen. Misy zavatra be dia be izay indraindray eritreretintsika hoe mety hoe hay fanao an'izao tontolo izao ty dia mety hoe hety fa tsy voatery izay le izy fa tsika mila mitodika mijery an'Andriamanitra ary mijery ny fahamarinana foana hoe inona ny tokony ataontsika. Ohatrany hoe raha ohatra zao ka hoe misy fotoana zao za misy fotoana mety hoe nataon'ny olona izany ohatra hoe prank kely iny rahalahy prank kely hoe misy zao blague le izy zany fomba tsotra hoe aniany hoe simba nisy zavatra simba ao nefa tsy simba le izy entre samy kristianina entre samy zanak'Andriamanitra fa manany any prank le siny tena blague iny fa mba falifaly fotsiny za mahita an'le bandakama hoe mitaitaina dia mba manao blague tity manao blague kely hoe aiza misy adiny le izy way tena adiny nefa ao le izy fa mba te hitan'le olona mba mitaitaina kely hoe
ao zay le izy dia ohatrany hoe mahafinaritra antsika zany ohatrany hoe betsaka mpanao an'izany dia tsy maninona zany efa izany tsy manao an'izany naiza toerana misy antsika dia mba manany any kely dia avenge iny mahazavaina anazy hoe blagy iny dia voavela ny helikitsika dia onaka tonga anelanelan'izay Jesosy tsy fantatritsika aizany limitin'le tsy fantatritsika intsony aizany limitin'le izy manomboka teo zany tsika dia efa nalaintsika dia amin'ny alalany any kely nakisakitsika amin'ny borne efa manomboka mihevery zany tsika hoe bon efa nakisakitsika fa tsy haintsika hoe akisakitsika hatray zariny vao tena hoe fahamarinana marina ilain'Andriamanitra ve aloha verina milohany le izy amen ohatra hoe manao ny tanora ny ankizy laza diso fijery ohatra hoe film télé be dia be film ho an'ny ado fa aleo hoe zay tsy hijery film an'olon-dehibe fa nenay film ana ado nefa ny film ana ado fiainam-pitiavana be dia be izany moa ny teny antsika hoe izany no ny teny antsika hoe tsy maintsy mifankatia rehefa saison ny tanora fa io ny télé no miteny antsika an'izany fa tsy ny baiboly ny télé no miteny antsika ny fivoarana ny izay eritreretintsika hoe mondialisation ka hoe tia paritaka ary hoe ty lasa ty an'ity dia avy indray ty miaraka an'ity dia ty misaraka amin'ity dia ty indray miaraka amin'ity dia verina lasa fiainana ohatran'izany lasa modely satria iny lasa hitantsika isan'andro variana mijery an'iny tsika dia lasa tafiditra ao anatin'ny fotsika ilay izy dia lasa borne antsika indray manakisaka an'ilay fomba fijeritsika lasa iny ny borne antsika fa tsy ilay napetrak'Andriamanitra mbola verina kely rehefa hoe ohatrany hoana ilay borne napetrak'Andriamanitra amin'ny situation ohatr'izany ohatra indray hoe mandeha miantsena efa nitantara amin'ny pasteur Jao teo zany ohatra hoe mitondra vola ianao zany mitondra vola ianao dia lasa ianao mandeha miantsena 100 000 ohatra dia miantsena dia tsy bon inona moa ariary zato fividanako mena kely ve dia hita an'ity vola ity raha ohatra hoe sendra mba nona kely dia mba inana mikisaka indray le borne satria mikisaka le fahamarinana tsika ave mahafantatra aveo raha ohatra monsieur permettre kely an'izay zavatra izay hoe hatraiza hatramin'ny ohatrinona zany ny fahotana satria izy tsika ariary zato kely tsy maninona fa hatramin'ny ohatrinona zany 20 000 ve vao fahotana sa 50 000 aza kisaka le izy tsy eritreretintsika hoe zavatra kely fa tsy zavatra kely sy betsaka izany fa rehefa hoe na fahamarinana na tsy fahamarinana dia ohatra koa raha ohatra hoe mahita toetran'olona anankiray mahita olona sendra lavy na diso mahita olona sendra lavy na diso na hoe tsy tiatsika dia tsika nefany fantatrao nataon'iny fa zao tsika tsy mifosa fa izy tsy mety fotsiny fa izy tsy mifosa fitenenana ohatran'izany fotsiny dia efa manaitra le enquêteur anankiray resahantsika hoe fa inona zavatra nitranga lasa manetsika ny olona manetsinetsika fifosana kely amin'izay lasa lasa ohatrany hoe manetsika fitsarana ao anatintsika le izy ary ny mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe no fitsarana ohatr'izany izy dia mamelatra seza fiandrianan'ny Satana eo amin'ny fiainantsika ary iny no tena fifikirana eo na zavatra kely ohatr'izany zany rehefa misy olona tsy mety ny ataony aloha mandoalika mivavaka tsy resahana na vero aka tsy resahako hoe ianona tsy nanao an'izao satria zany zavatra tsy fizary zany na mivady ary fa ho antsika rery zany tetazomitsika hoetom-bavaka rehefa valy mivavaka ao ka hitanao fa niova le olona fa tsara dia tenena amin'izay hoe ngafy iny dia nentina mivavaka dia fa tsy tenena le gafy fa tena hoe nentina mivavaka izy voninahitra an'Andriamanitra dia raha Andriamanitra ianao no midera an'Andriamanitra amin'le izy lasa mampitombo ny finoanao koa nge zany mampitombo ny finoana lasa ohatrany hoe aika efa mahaly vavaka ohatr'izany Andriamanitra vavaka ohatr'izany ke tena valian'Andriamanitra tsy le filantsika hoe mila vola mila 50 androany fanoana valiany ihany fa zavatra ohatr'izany tena valiany satria zavatra ohatr'izany tena mampandroso ny fanjakany aloha voantsika
dia ohatra fotsiny koa ohatra hoe superimetritsika hoe androany ary anga tsy maninona fa androany fotsiny mba tsy tonga anatrika sekoly ahako fa hatramin'ny tsika zany lasa nanomboka naina maritra hoe manomboka androany tsy ho avy amin'ny sekoly fa hijery direct ahako fa so ihany fa misy ny direct. Alleluia, so ihany fa misy ny direct. Lameka tampoka indray ianao na tonga ao an-trano namanao zay tapitra indray aloha fa tsisy fotoana aloha fa mikisaka indray ilay izy, miova indray ilay planina zay eritreretinao fa tokony mety. Iritelintsika moa zany fa tsy nao hoe za koa ao anatiny. Mialatsiny raha niteny hoe ianao fa ataoko ohatran'ny hoe miteny amin'olona dia amin'izay fa ho antsika ilay izy, ho antsika ilay izy. Dia ohatra hoe tsy haiko, ny hira fenoantsika ve? Ny hira fenoantsika ve? Hira manetsika alahelo. So dia hira manetsika alahelo lasa mamindry tsika au lieu de miteny ny fanamasina hoe miteny Jesosy hoe falia mandrakariva. Ninona zany zavatra mitranga hifaliana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Sendra problemtsika dia hira manetsika alahelo ny tia nampalahelo be anahy tamin'izany. Tsy haintsony fa fangaro ny ranomasina adoration sy ranomasina alahelo. Satria hira manetsika mody hoe hira mpivavahana fa indraindray mety amin'olona izy mampahery fa aminao izy manetsika ny alahelonao. Nefa tokony hoe fifaliana foana ninona zavatra mitranga. Zay ny iainantsika. Mifalia mandrakariva ozy izy ianao iaho aminareo hoe mifalia. Na sika na manodidina antsika misy fotoana samy diso borne daholo zany tsika. Diso ilay lalina araka ilay exemple kely ireny zany hoe diso tsika eo amin'ny fiarahamonina ohatran'ny hoe lasa normal amintsika zany ilay zavatra tsy mety rehetrarehetra satria lasa mahazatra antsika ilay izy. Nefany misy lalàna napetrak'Andriamanitra izay mila hoe kolokoloantsika isan'andro. Mila hoe kolokoloany rehefa ny zavatra rehefa kolokoloantsika dia maniry ary izay zavatra tsy kolokoloantsika dia maty. Rehefa tsika zany manomboka mieritreritra amin'izay hoe aiza lalana tena izy, aiza ilay tsy metimety kely avelako andeha, dia iny ny kolokoloantsika dia maniry iny ary fanamasina mampamokatra ny be dia be ao anatin'ny fiainantsika. Amen. Jesosy ny tena hoe original modèle antsika voalohany indrindra. Amen. Izy ao anatin'ny Jesosy iray ihany ny perfection. Izy iray ihany ny tena hoe mitondra ny fahatanterahana rehetrarehetra. Tsika zany raha vao mieritreritra hoe ao anatin'ny domaine misy antsika mety hoe za mafy be amin'ity zavatra ity. Ty tena haiko, ty tena maîtriseko, ty tena haiko ty. Dia diso borne tsika satria Jesosy ny tena fahatanterahana, izy ny tena tanteraka ary tsika dia misy zavatra ianarana foana amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny fiainantsika. Mila miroso zany tsika makany amin'ny fahatanterahana dia mibanjina amin'ny Jesosy, hitovy endrika aminy ara-pamarinana, ara-pamasinana. Dia rehefa mandeha tsika dia mila hoe tsy jamba ny zavatra hita maso fa mandeha kosa amin'ny fanantenan'Andriamanitra isan'andro. Amen. Ilay niteneniko teo hoe tsy voatery hita masonao ny any fa ny zavatra but tsara foana no zavatra ampanantenan'Andriamanitra antsika. Izay mampatonga ilay hoe Andriamanitra marina izy zavatra tena tsara foana amin'ny fiainantsika ary mety amintsika ny ampanantenany antsika. Dia mila mijery an'izay tsika fa tsy mijery zavatra hita maso. Indraindray zavatra hita antsika mety mamily antsaintsika hoe izao ny hevitr'Andriamanitra antsika, lasa tsy haintsika intsony ina ilay hevitr'Andriamanitra satria lasa izay zavatra hita amin'ny masontsika eo mamily antsika.
Andriamanitra mametraka hoe zao ny plan, zao ny planina antsika, fa tsika indraindray avily ny situation ary hoe aty aloha satria sao dia mba aty ny solution. Nefa ny Andriamanitra efa manana izy planinao, fa anjakantsika mikatsaka an'iny planina izay namena iny. Anjakantsika ny tena manontany an'iny hoe inona ny hevitrao Andriamanitra amin'ny situation rehetra, na tsara io na ratsy io. Indraindray mety manome zavatra tsara antsika izy dia falitsika hoe voninahitra n'Andriamanitra, alleluia, misy planiny iny, alleluia, nameny antsika zavatra tsara ameny antsika iny. So dia hoe nameny 100 millions tsika, fa tsy fantatritsika hoe inona ny plan n'Andriamanitra tamin'iny. So dia disotsika, dia mila mijery tsika, tsy mijery ny zavatra hita maso, tsy ny ratsy ihany tsy nge ny hita maso tsika fa ny tsara koa. Dia tsy mijery an'izany zavatra ny maso antsika fa mila miverina mitodika amin'Andriamanitra. Ty ilay izy Andriamanitra, inona ty? Aloka angasoko ny 10 aloha, hvkl-tsika Andriamanitra anahy 90 millions. Amin'iny iny amen'Andriamanitra anao ilay 100 millions, fa ny ambiny tsy haiko ka mbola omeny indray avy eo ary. Fa miankina fomba fijery antsika ary mandinika antsika mandrakariva Andriamanitra amin'izay zavatra rehetrarehetra ataontsika. Misy tsika rehefa hoe ao anatin'ny fanovan'Andriamanitra antsika, dia indraindray misy zavatra tsy takatra ny saintsika eo ny eo. Indraindray miteny ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy takatra ny saintsika ilay izy eo ny eo. Nefa ny ilayntsika ampiarina ny fiainana, ary anisan'ny tena hoe antoka mampandroso ny fiainam-panahintsika dia ny fomba hoe anatanterantsika eo ny eo izay zavatra lazain'Andriamanitra antsika. Ary tsy akiandry izany io, ary tsy akiandry dia tsy akanisy fanontaniana aloha, fa tonga dia bon, exemple angambany, teny mpanompon'Andriamanitra vao niditra tato amin'ny hvkl zahay, dia niteny mpanompon'Andriamanitra hoe na liqueur kely ary dia tsy mety, na kely ary dia tsy mety, na le divay kely fandraisana iny ary zany tsisy alcool moa zany. Dia mandeha daholo zany lisitra rehetrarehetra hoe zao samy tena hoe ty ajanona. Dia tsy takatra ny saiko ilay izy, fa maninona ny ajanona, tsy takatra ny saiko. Ilay izy mbola tsy mandeha mifanazavana fa tehateny kely atsifitsifo amin'ny pasitera eny hoe ty tsy mety. Tsy takatra ny saina ilay izy hoe ahoana ajanona. Jerena nefa amin'ny baiboly ohatra misy teny ihany hoe trokely ihany fa mety aminao io. Dia bon, ozy aho hoe izay zany ilay izy, dia ny aplikena izay tonga dia hoe ny aplikena hoe izay zany. Ary ny tenantsika dia nisy tena tian'ilay liqueur ireny, tena tian'ireny. Dia hoe bon, aplikena fotsiny izany izy, tsy mihinana fa tsy takatra hoe taloha. Tamin'izay takatra ilay izy, fa tamin'izay ilay vadiko mbola tsy tena mety hoe zavatra hafa namboarin'Andriamanitra azy, fa tsy hoe tsy mahatakatra izy fa takany tsara. Dia nisy fotoana izay tafavidy ireny izay tao an-trano, tena tsy ankinana an'ity tsika ary neno dia tonga dia tsisy nihinana izany aloha, na tonga dia najanona ilay izy. Dia mandeha amin'ny fotoana, dia tsy mandeha fotsiny izany fa dia mandeha fa tsy fantatra izay ilay hoe tsakontsika miaplike fotsiny, na dia tsy mahafantatra ary. Fa nisy fotoana tao am-piasana dia mitantara izay fotsiny koa ao am-piangonanay lesy izao tsy mihinana an'izany io. Navoaka eo amin'izay dia mandeha ny adevitra hoe ka izao nge ny teny baiboly sady mampiditra ihany izany mamoaka amin'ny zalahy, ka izao nge ny teny baiboly zao.
dia tsy haiko tampoka teo fa eo am-panazavana no miteny ny fanamasina ary midina dia misy fandresen-dahatra tena tonga dia nangina daholo rehetrarehetra zao tahaka izay ny aho juste reko fa tsy tadidiko intsony ilay izy hoe tsy tadidiko intsony ina ilay fandresen-dahatra izay satria teo am-pitenenana teo aho no miteny ny fanamasina hoe zao ilay izy zao ny antony manokana tena zaka zavatra mbola tsy hainko mbola tsy fantatro mbola tsy hainko ilay zavatra ilay nazavainy fa tena tonga dia tena zay ilay izy ary dia tonga dia nangina daholo amin'izay ny hoe zay tapitra ny discussion dia mila tia mizara ohatr'izany tsika raha te handroso amin'ny fiainana mizaka tsika fa tsarovy tsara fa rehefa eo am-pitenenana tsika no miteny ny fanamasina fa tsy voatery hoe andeha andohalika hivavaka dia Jesosy hoe inona ny teny tianao tenenina minitsy fa eo am-pitenenana amin'ilay olona tsika eo am-pampaherezana tsika eo no tena vadika ary midina mihitsy fanamasina ohatra za ve zany miteny zany tena tsy tsika zany fa fanamasina zay miasa tsika zinge le hoe mila tsika izy mila tsika fanamasina dia izy zany Jauna 14:6 zafady hoy Jesosy hoe izao ny lalana sy famarinana sy fiainana tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako Jesosy zay zany ilay teneniny io Jesosy izy ny lalana izy zany ny borne izy modèle tokony arahantsika izy ny fahamarinana mila mijoro tsika amin'ny teny fikasan'Andriamanitra satria izy dia Andriamanitra mijoro amin'ny Andriamanitra marina anazy dia raha ohatra tsika ka mibanjina an'izay teny fikasan'Andriamanitra izay manana an'izay fandresen-dahatra izay tsika ao anatin'ny communion tsika miteny amintsika amin'Andriamanitra hoe zao ny hitondrako ny fiainanao mpanjino iny ary miatera amin'ny izy dia Andriamanitra marina izy ny fahamarinana mila mijoro amin'izay tsika ary mijery an'izay tsy miala amin'izay rehefa tsy miala amin'ny tanjona anankiray tsika dia haintsika mora amintsika manala ny rehetrarehetra ambiny hoe ty tsy mety fa manimba ty tsy mety fa mamingana anahako sao dia menjera ahako rehefa haintsika ny tena hoe mijery ilay tanjona hoe ary ny tanjona dia izy ny fiainantsika ohatra ilay nitantaraiko teo hoe fiainana ny tonga zarainy eto tany misy teny mama zay tamin'ny nisy fotoany zareo ny teny tamin'ity hoe andao foako ty namba manao fa partage eo tena tsy resy lahatra mihitsy azy dia ohatra ny te contre be foana ao anatiko dia satria tsy zay te contre be foana ato anatiko dia izy hoe fiainana ange ny zarainao izy fa tsy mamory ninina ianao tsy resaka théorie zany ilay izy na développement personnel fa fiainana ny zarainy eto dia fiainana fotsiny ny zaraintsika eto amen isan'andronandro ka rehefa ohatra tsika ka manaraka an'izay hoe mitana an'izay fiainana zarain'izay raka izay toerana misy atsika dia tena hoe manaraka ary mananty miteny fanamasina sady mampianatra tsika izy mampianatra n'ilay olona ampianarintsika rehefa manaiky raha fanamasinatsika andeha resaka amiri ianao tsy miandry parfait tsy miandry tanteraka tsisy tanteraka tsy miandry olona tanteraka fa rehefa mandeha dia midin'Andriamanitra mampidina ny fiainana iny mizara neny amin'olona mandalo aminao kay aloha ilay fiainana dia avy eo mandalo makany amin'ilay olona samy mandray na sika na ilay olona zaraintsika an'izay fiainan'izay dia tena hoe mampitombo izay borne ho antsika daholo zany rehetrarehetra zany na ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra arany tsy hoe koa hoe hanao asan'Andriamanitra mba ho any an-danitra fa hoe manao asan'Andriamanitra tsika vidiny asan'Andriamanitra iny tena manampy antsika hoe hitoetra hipetraka tsara ao anatin'ny fahamarinana raha ohatra tsy misy atao tsika raha tsisy ministera midira ihany fa mahasoa antsika izany zavatra izany mila mitombo tsika dia
manao asan'Andriamanitra tsara, ilay asan'Andriamanitra izay zany tena hoe atao tsara, atao amin'ny fo dia tena hoe iaintsika mitariky antsika izay iaintsika iaino mitariky dalan'Andriamanitra mandrakariva, fa tsy iaino fotsiny hoe aiza ny objectif dia lasa dia tonga any amin'izay dia inona moa ilay atao, verina aloha miaino mitariky dalan'Andriamanitra fa tsy lasantsika io nitory any tonga any amin'izay dia ahoana pasitera ny atao verina aloha dia manontany an'Andriamanitra tsika hoe inona ilay izy. Jerena nge ny Davida amin'ny fiainany, jerentsika nge ny Samoela voalohany 7:9. Ary Davida nanontany an Jehova hoe enjehako va zany jiriko izany, ho tratro va izy? Dia namaly Jehova hoe enjeho izy tratranao tokoa ararakao. Misy fotoana Jehova niteny tamin'i Davida hoe aza mandeha fa tsy tratranao zany, tsy mety, resy ianao raha mandeha. Misy fiainantsika isan'andro dia mila manana an'izany fiainana tahaka ny Davida izany hoe ahoana andeha ve zahako, mety amiko ve zany, ho ariva ny lalako, mety amiko ve ity zavatra ity sa tsy mety Andriamanitra? Amaly anao izy ary amaly antsika izy rehefa manontany antsika izany. Jerijery be nareo ahoana moa izany? Teneniko anao tsara fa mamaly izy rehefa manontany Andriamanitra. Ary amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra, ary vavolombelona izany ny fiainako. Ary manontany za teo teny ateo hoe ny tanora diso lalana satria lasa hoe mahita ny amin'ny télé hoe ny ado tsy maintsy manao sipa, dia manao sipa ilay kely dia tsy fantatro hoe ninona fa dia miaraka fotsiny alohany, na hoe satria ianona manao sipa za koa zany efa afaka manao amin'izay. Lasa izay ilay izy tsika teo Borne diso. Tsika mila mitodika amin'Andriamanitra foana isan'andro. Any tsika no mijery fa tsy amin'ny fiainana manodidina antsika. Tsy amin'izay hoe ity na hatafita n'ity namako ity dia ho ataoko koa ity satria mety hatafita na hoe ity mety zao na zao dia mety tokony hety amiko koa zany satria mety amin'ny anina. Fa izay mety amin'ny olona mety tsy mety aminao, fa Andriamanitra rery ihany no mamaly antsika. Dia mamaly antsika ahoana Andriamanitra? Manana communion isan'andro, fa mety rehefa mbola tsy tena zatra mihaino feo antsika dia mety tsy miteny izy, fa misy fotoana rehefa tena zatra mihaino feo antsika, misy fotoana tsika tena zatra mihaino feo an'Andriamanitra satria ao anaty fiankohofana, ao anaty fiombonana foana isan'andro, miankohaka amin'Andriamanitra, mankalaza azy dia avy eo mihaino feony. Manomboka eny an-dalantsika lasa ohatran'ny tsapantsika izany foana ny feo an'Andriamanitra hoe izany feo an'Andriamanitra, ary feo an'iny amin'ny voalohany hamarininy amintsika hoe izay tokoa ilay feoko fitanao fa mitranga ilay izy, hamarininy amintsika hoe izay ilay feoko fitanao fa mitranga ilay izy. Mila mihaintsika ny feo an'Andriamanitra. Raha za zany tamin'ilay toizintsika amin'izay ilay resaka tanora teo hoe tonga dia hoe ilay Borne diso zao ny anahy tamin'izay dia hoe tia misy vehivavy tiako dia andehako koty an'iny rangahy. Dia lasa nanaraka an'ilay vehivavy dia nanontaniako izy aiza mivavaka io, dia izy ao am-piangonanay izy ilay bandy akamako. Dia lasa narahako, dia avy eo tonga tao dia andeha hoe atao zany hoe tsy fa hoe mba atao zany izay hifaneraserana soatran'izany. Fahasoavana dia tena hoe natao izay hifaneraserana. Andriamanitra lasa mpinamana fotsiny za sy ilay olona tamin'izay, fa avy eo Andriamanitra nikasika amin'ny foko, soatran'i Jesosy kosa aloha fa tao amin'ny voavonjy avy eo dia nikasika amin'ny foko izy,
Ary nanomboka teo dia tsy tao anatin'ny lohako tsony le planako tamin'izany noho ny famindrapon'Andriamanitra koa afaka tanteraka tamin'izay motivation diso izay ahako. Fa tandreva efa voateny eto izany izay karamaina an'izay ianao azo atao motivation intsony izay efa voatandrina ianao a. Efa izany voan'ilay izy. Dia lasa tena tiako be ny fiankofana tamin'Andriamanitra, tiako ny ankohaka voavonjy ary nafinaritra anahako manontany anazy isan'andro ahoana momba ny fiainako. Dia indray andro izay tao anatina adoration tena hoe tena adoration. Tsy niandry ilay mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe angatao amin'izay izay tianao fa eto izao Andriamanitra dia miteny anao izy, tsy niandry an'izay. Fa tonga ny fanahy masina amin'izay mampidina ny sujet de prière ao anatintsika. Amen. Hitanareo, ny fanahy masina mampidina ny sujet de prière ao anatintsika. Fa tsy ny filantsika no mitondra ilay sujet de prière ao anatintsika. Raha ny filako no nahatonga ny sujet de prière, ahoana Jesosy ny azoko an'ity, ahoana Jesosy ny azoko an'ity, gauche droite. Fa tena hoe ny fanahy masina ao anaty adoration dia ahoana Jesosy eo tonga le sujet de prière. Tapitra ny fianarako ity a. Za tsy tia renireny a. Iza Jesosy no omenao ho vadiko amin'izay. Dia ny andro triny ihany dia namaly Andriamanitra hoe very. Zao a, za tsy teny hoe iny fa maninona ny very fa samy manana secret antsika amin'ny fitenin'Andriamanitra antsika. Tsy raha miteny amin'Andriamanitra paster Jao tsy mitovy amin'ny firesany amiko samy manana karakterany izay. Tsy mitovy mihitsiny ary izay tsy ilazany hoe ohatr'izao ny tenenin'Andriamanitra na an'ilay satria sao dia lasa formule. Fa tena hoe nanana fifandraisana efa ela be tamin'Andriamanitra dia efa fantatra hoe izay ilay feo an'Andriamanitra. Dia niteny very izany tsy ao anaty programako mihitsy tamin'izany. Tena hoe ay sady tsy za bandy kely tena tsy afaka kely very nefa ny tena raha mijery izany dia tena tsy tafy ty. Raha tena hoe raha nofo a dia tena hoe tsy afaka, tsy tafy ty, tsy possible ty, tsy possible ny azahoako an'ity. Ny adversaire tamin'izany sy tia hoara. Olona inona koa? Olona teanao, olona irotsaka paster. Sa efa paster iny? Ohatrany efa paster? Dia ny anankiray koa bandy dia efa directeur be eo amin'ny directeur be eo amin'ny ministre. Fijery izany bandy izany ohatra mijery. Satria efa directeur tena hoe tena izay hoe raha tony dia mety amin'ny tony matcha tsara. Fa raha za kanefa ny Andriamanitra efa niteny anahy. Andriamanitra lava be ilay etapy avy eo taorian'izay a. Tena taorian'izay mbola ady be na za na izy. Tena ady be tamin'ny farany tonga dia sautiko be fotsiny ilay izy dia tamin'ny farany fotsiny izay hoe ohatrany tsy mety mihitsy izy ianao miaraka fa izao ndao hiary hivavaka hoe mandroaka devoly fa tsy mety fa misy zavatra tsy mety an'ilay. Fa nisy etapy be dia be izany teo a. Ohatrany hoe nandeha dia nandeha ilay hoe tandremo diso fiteny teo. Tsy tokony teneniko izay hoe ndao tsika sy nandroaka devoly satria sao dia iretsaka vao zaka ny sipa dia roan'ny devoly. Fa ilay izy a efa misy famola volan'Andriamanitra ela be tao anaty a. Fa tsy terena ny zanak'olona hoe efa dio a. Fa efa tena nisy famola volana be dia be a tao anatin'ilay. Fa zany nisy borne napetrak'Andriamanitra tamin'ny fiainako hoe iny. Dia nampitaiko taminazy ilay izy teny fotsiny hoe za tsy niteny hoe niteny tamiko Andriamanitra hatramin'ny farany tsy niteny an'izany. Fa dia hoe nentin'Andriamanitra fotsiny indray rehefa hoe ndany indray rehefa sao izy tsy mety indray hono ndany indray hoe rehefa hono mbola tsy mety ndao indray vavaka. Mandra-pahatonga an'ilay fotoana hoe nety amin'izay ilay izy hoe nanaika
niaga mivavaka hoe ndo fanaiky teony eo avy mivavaka zay avy niaga mivavaka za taty izy tany ohatrany tonga dia nety tampoka tonga dia vera ohatrany tsy naka lamba tsony tampoka teo hitanareo dia le izy za tsisy tsy naka lamba ay ozy izy pasteur zao izy tsy naka lamba voalohany tsisy tsy naka lamba fa tena io satria tsy resaka fitiavana aloha le izy depart tamin'ny voalohany fa resaka hoe nanontany an'Andriamanitra iza dia natokony hoe ty le izy avy eo amin'izay fanahymasina ozy izy mampidina fitiavana ao anatsika dia avy eo amin'izay volena kolokoloana tsikakira izy fa lasa isan'andro amin'izay lasa tsy maharay lamba avy eo rehefa tena hoe lasa ohatrany tiana mitovy amin'ny coup de foudre ihany kay le izy rehefa volovolena eo apetraka eo amasin'Andriamanitra rehefa tena apetraka an'Andriamanitra tena tsisy mahasamihafa n'izy le coup de foudre samy efa tsapaka na coup de foudre na le volen'Andriamanitra teo ao anaty fanatrehan'Andriamanitra no mity an'ilay olana anankiray namen'Andriamanitra anao ianao dia tena hoe Andriamanitra ninninona tafiditra ninninona tsisy tsirava zany io satria tena hoe io le plan'Andriamanitra ko samy resy lahatra zao samy aoko tsika samy mijery tsy resaka fiainam-pitiavana ohatr'izany ihany le izy nefany fa na resaka asa ary angatahantsika le izy dia misy apetraka Andriamanitra anatintsika mety tsy voatery zany tsika mijery hoe ty tsara be ty ho an'ny rehetrarehetra ay ty zao ny asa malaza ty zao ny asa mba hoe mampatsaratsara statut eo amin'ny fiarahamonina dia inona tsy le dia lasa le asa le mampatsara statut eo amin'ny fiarahamonina ny etintsika mbavaka fa tsy le hoe meo asa fotsiny Andriamanitra inona ny asa zay menao ana manontany aloha dia mampitrina izy dia tsika zany tsy manana solution mihitsy miproposena amin'Andriamanitra mbola mangina izy ka vao tsy mbola mangina izy ka mbola miteny foana tsika tsy manana solution tsika fa Andriamanitra mame antsika hoe ty le izy ty ny ameko anao ty ny zay le izy le ohatra hoe inona manosika atsika angataka vavaka hoe vola be mitosaka be rany trano ve sa hoe Jesosy hoe tena tiako raha mba manohana ny ty asan'Andriamanitra ty ahy tiako mba te hanampy amin'ity Andriamanitra fa za tsy manana le vola samy mety samy omeny ihany fa le fomba dépense atsika anazy avy eo ny samy hafa ohatra hoe raha maniry ny asan'ny tompontsika dia voata hoe mahafinaritra tsika na hoe zay ve le tena hoe motivation ohatra hoe maniry ny asan'ny tompo mba voata na hoe amin'izay rehefa manao asan'ny tompo dia tahiny foanako indrindray mantsiny ohatrany hoe anatin'izay tsika indrindray anatin'ny fampianarana hoe ianao rehefa mandeha asa ministera ianao dia alefan'Andriamanitra ny anjely miaro anao gauche droite manantsika dia indraindray lasa raha ohatra hoe misy olona diso fandray dia lasa iny ny antony hanompoany an'Andriamanitra hoe amin'izay mba voata tsara na hoe mahafinaritra fotsiny le filinao amin'io sapan'io na hoe zaza fotsiny ao sa hoe mahavezatra aminao le tenin'Andriamanitra hoe ndao ataovy mpianatra ny fireneny rehetra tena hoe anisan'ny tena tondra ary tena nampijoro isan'andro na mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany hoe ataovy mpianatra ny fireneny rehetra zay ny tenin' Jesosy farany talohan'izy hiala dia zay ny teny tsara banjintsika indrindra ataovy mpianatra ny fireneny rehetra raha zay no mitondra antsika fotsiny ohatra amin'ity andron'ity ataovy mpianatra ny fireneny rehetra izaka tsika dia hiteny amintsika ny fanahy masina amen sahoana ndaoka verintsika amin'loha ny Borne vona amin'izany ve tsika hanapa-kevitra ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fandehanana amin'ny finoana Salamy 86:11 hoe dia ve Joshua 1:8 Salamy 86:11 hoe ampianariko ny lalanao Jehovah dia andeha amin'ny fahamarinanao ampiraiso ny foko atahotra ny anaranao mangataka tsika fampianarana mangata fampianarana amin'Andriamanitra amin'i Jesosy mandrakariva dia ilay anankiray indray hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty boky ny lalàna ity fa saintsaina andro aman'alina hitandremanao
anao arak'izay rehetra voasokatra eo ary amin'izany dia alavarary ny lalanao ianao sady ambinina izany ny borne napetrak'Andriamanitra amintsika amin'izay lalana rehetrarehetra ilay antsika aoka tsy ala ny vavanao boky lalàna na zavatra kelikely majinijinika ninninona dia aoka tena hoe andeha amin'izay tsika mety indraindray mafy indraindray mety hoe mangidy indraindray mety hoe mora koa nefa fa arahantsika foana ilay izy arahantsika fotsiny hoe tsy akeritreritra fa dia hoe izay ny tenan'Andriamanitra okiara ndao ary Jesosy hoe lalana izy tsika mila manana fahazarana miaino an'Andriamanitra tsika mba ahitantsika an'izany lalana izany dia hoe mampiatra izay lazain'i Jehova foana izay lazain'i Jesosy zay dia avy eo Jesosy ny fahamarinana izy ny fahamarinana raha ohatra tsika ka namitapitaka le mpanao blakiblaki teo taloha andao indray tena hoe hizara fahamarinana amin'izay rehetrarehetra ilay antsika lasa tsy teny mety hoe tsy hanao tahaka ny zaka io zany andao fa eny afaka atao tsara mihitsy ny hoe izay ilay izy hoe fandresen-dahatra ny fanamasina foana ilay izy fandresen-dahatra foana hoe izay teneny fanamasina anao ny ataovy hoe andao averena efatreny ty andao aty averena an'izao aka sendra hoe nangalan-dralatra kely tsy haiko hoe mety mbola tsy voaverinao ilay avy efatreny sy ny tariny fa tena hoe andao manomboka raha lasa mpakamaka andao indray mba lasa mpamme kely mba mpamme kely izay mba hoe vitantsika any amin'izay alehantsika raha dino resevera mangataka fire amintsika indraindray ohatrany hoe indraindray tsika indray mieritreritra hoe taleloha tahin'Andriamanitra fa voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa dino resevera nakafirehako nefa tsika mila mijoro amin'ny fahamarinana manontany reseverintsika hoe adino tompoko ny fire fa ty ilay izy dia nizaran'ilay resevera indray raha ampiasain'ny fanahymasina izy hoe tazomanao fa misaotra ny lasa fampahitana fity ilay izy fa tsy hoe koa hoe adino dia any dia samy miala dia andehantsika tena hoe hitehatra amin'izay zay ten'Andriamanitra jerin'ilay ina moa jerin'ilay bokin'le tamin'ny Josoa teo zay izy avoela izy teo aoka tsy ala ny vavanao ny bokin'ny lalàna Josoa 1:8 Jesosy ilay fiainana ohatra hoe dia arak'ilay lazaiko teo zany hoe ndao tsika hizara fiainana amin'ny olona rehetra manodidina antsika fa rehefa mijery an'ilay Jesosy fiainantsika ka mijara ilay fiainana azytsika avy amin'ny Jesosy any amin'ny rehetrarehetra izay misy antsika amin'izay tany ilay antsika mpiara-miasa mpiara-mona mpiara-belona fianakaviana mizara tsikelikely dia iny tena hoe balizy satria misy tenin'Andriamanitra ho an'ny olona sy ho antsika tonga dia midina ho azy amin'izay zavatra rehetrarehetra alehantsika any amen mino ny fahamarinana mandeha amin'ny fatokiana fa matateraka amin'ny tenin'Andriamanitra izy ao amin'ny numéro 23:19 toy izy hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina moa tsy efa laza izany fa izy ka tsy efainy na efa niteny izany fa izy ka tsy hotoviny izany hoe izay zavatra rehetrarehetra tenin'Andriamanitra mino fahatateraka an'izany izy izay ny teniny mino fahatateraka an'izany izy dia ataontsika miaraka amin'ny fiarahana fanahymasina hoe ty ihany ny lalana ty ihany ny aleha mazoto mitady an'Andriamanitra marina tokoa isika mitady ny hoe mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva dia tena hoe raha tena mazoto mitady an'Andriamanitra tsika ho asehony amintsika ny tena fahatsarany ozy izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe ao ianao ambadiky ny vatilampy ozy izy Jesosy Kristy fa rehefa mandala ozy izy dia ampandaloviko aminao fahatsarana rehetra amen mila mandeha tsika anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra mitandrina sitrapony miaro ny akanjo tsy voaloto oabolana toko voalohany 17 ny fahatahorana an'Andriamanitra fahatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahalalana fa ny adala manamavo ny fahindrina sy ny famaizana ny fahatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahalalana misy fahalalana zany izay apetrak'Andriamanitra antsika dia iny fahatahorana an' Jehova izay ny voalohany ao anatin'ny fahatahorana an' Jehova io fahatahorana an'Andriamanitra io teny ilayntsika isan'andro tia an'Andriamanitra
mila hoe fitiavana an'Andriamanitra ihany koa isika. Mila miverina amin'ny fitiavana voalohany. Tena hoe raha tian'i Jesosy tsika, iainantsika ilay fitiavan'Andriamanitra, ilay fitiavan'i Jesosy tsika izay. Hoy izy mpanompon'Andriamanitra hoe Jesosy hoy izy ny teto, Jesosy ny niakitra antsika, ary Jesosy irery ihany navita niakitra antsika tamin'ny fiainana. Jesosy ny niakitra ny adalantsika, Jesosy ny niakitra ny problème, miakitra mivavaka izy ho antsika. Jesosy ny niakitra ny hazo fijaliana ho antsika. Izany izy fotoana manany any olona hoe Jesosy nge tsy niakitra ny rehetrarehetra ho ahy. Fa nefa izay no lazain'ny Baiboly hoe Jesosy manino moa? Hoe Jesosy dia nentiny daholo, zakany daholo izany ny fakapanahy rehetrarehetra, efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra izy. Dia izay hoe Jesosy nge tsy nanambady, ka izy niakitra ady mivady. Hoe dia ahoana fa valy teny men'Andriamanitra nefa valy teny men'ny fanahy masina. Tsika nge ilay zaza-piodiny, tsika nge ilay fofombadin'i Jesosy mamadika azy isan'andro isan'andro. Tsika milady amin'ny isan'andro isan'andro hoe ahoana ity tsy valianao Jesosy? Nieretany daholo ny zavatra rehetra. Jesosy niakitra ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy nefa niakitra ny ady rehetrarehetra ho antsika. Iaino izay fitiavan'izay. Ary rehefa tena manomboka tsapantsika izay, dia lasa tsy ilay fitiavana ohatran'ny coup de foudre raha ny iainantsika zaraintsika amin'ny fiainana, fa izay fitiavan'izay haintsika mora amintsika mizaran'izay fitiavan'izay amin'ny olona rehetrarehetra. Tiantsika tena nanavitra anahy ry Jesosy, very raha tsy teo izy, tena potika amin'ny fiainako, soa ihany fa teo izy. Fa mila iainantsika isan'andro izany. Iainantsika isan'andro izany fitiavana sy fieretan'i Jesosy antsika izany. Amen. Fiderana, mila manana fiainana feno fiderana. Izay mifarany hoe fiainana feno fiderana an'Andriamanitra. Tsy amin'ny alalan'ny hira fiderana ihany fankalazana fa ny fiainantsika dia fiderana eo anatrehan'Andriamanitra, reharen'Andriamanitra izany. Raha ohatra tsika hoe tsika nge midera ny zanakitsika, tsika miteny hoe ny zanako iny kosa aloha tena endry iny. Fiderana izany. Izany hoe tsika izany ilay natao hideran'Andriamanitra dia lasa fieritehan'Andriamanitra, dia Andriamanitra indray lasa koa midera antsika hoe iny zanako iny jereo nge joby. Fa izao rehefa teny feno fitiavana an'Andriamanitra tsika, feno fahatokina an'Andriamanitra tsika, fantatra Andriamanitra ny fontsika, tsika mandeha tsara ao anatin'izany fitiavana izany, fahamarinana na Satana raha diso lalana dia rote tanteraka ohatran'ny tamin'ny Job. Tsy haintsony hoe inona ahoana ity lehilahy ity, tsy fantantsony hoe ahoana ny fomba, ahoana ny tsy haintsony hoe lazainy fa ity nefa ny diso izy. Izy nge diso, izy diso foana izy. Raha vao tsika zanak'Andriamanitra ny atakeny, diso foana izy. Fa mijoro kosa nefa amin'ny fahamarinana amin'izay zavatra rehetrarehetra voalaza rehetrarehetra teo. Amen. Ny fehany izany ity ten'Andriamanitra teo, Salame 145:13 jusqu'à 21. Fanjakana mandrakizay fanjakanao, ary hatra amin'ny taranaka mandimba ny fanapahanao. Jehovah manohana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Ny masony izao rehetra izao miandrandranao, ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoanany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miaina rehetra. Mariny Jehovah amin'ny lalany rehetra, sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Jehovah dia akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina koa. Anefa ny rininy matahotra azy izy, ary iain'ny fitarainany ka hamonjy azy. Miaro izay rehetra tia azy Jehovah, fa ny ratsy fanahy rehetra kosa aringany. Ny fideranan'i Jehovah no tenen'ny vavako, aroaka ny nofo rehetra ankalaza ny anarany masina mandrakizay doria. Amen. Tiaka mafitsika ho an' Jesosy manasanao hitsangana avy hatrany dia toizitsika ao anaty vavaka, anatin'ilay Josoa toko voalohany teo misy 5 vetivety mba jerevantsika ny menaran'i Jesosy izy izy ny teny
ko mahereza sy mahatanjaha tsara ianao hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra zay nandidia mosesy mpanomboka anao eo amin'izay le borne aza miala amin'ny borne na ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavia mba ho ambininy ianao amin'izay rehetra alehanao tandremy fa sao dia mieritreritsika hoe ny dépasse borne le construction nataontsika dia hoe tsisy andravy zany io efa tsara io a misy ny atao bulldozer ndray mpimasina nongotana an'io satria tsy norme dikan'izay a tsy hoe efa naorina dia tsy azo ravana fa raha vao tsy ao anaty borne dia azo hoe sorona satria ivelan'ny lalàna ny zavatra natsanganao ro maraina mino fa namangy antsika ny tompo teto misy borne misy mety efa nakisaka misy borne koa mety noheverintsika hoe ngamba ny atreto nefa Andriamanitra miteny ahaka aza limitena ny fiasako fa afaka mbola manao aty mihoatra dia misy taona antsika indray manao mihoatra dia ireny le mila verina misy équilibre mila hita zany misy borne ao amin'ny tokantrano misy borne amin'ny esaka asa mandraraha fanimpona misy limity misy fetra tsy azonao ioarana satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny lamina raha tianao ilamina dia avereno ny borne ary azakisaka teny kaikinao azakisaka hoe le napetrak'Andriamanitra hoe ao afontananao dia asio fisaoran'Andriamanitra natao zao fiandohan'ny herinandro zao makasitran'Andriamanitra fa niteneniny androany a ny programa ahafahanao manamboatra ny fijoroanao misy karazana faritra mamaritra ny tany a zay tsy tokony akisaka ao tokony ekenao fotsiny makasitran'Andriamanitra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa nametraka lohahevitra mazava ianao natao zao fiandohan'ny herinandro zao ao natao zao fiandohan'ny volana zao matsiaro zay fa ty taona ty taona jobily zay no nambaranao ary tsy maintsy hitrangy zany satria planina sy programa mipetrapetraka avy aminao ny aty amin'ny côté anay kosa dia mila mitandrina zay sao efa nisy borne napetraky ny teninao ka nioaranay na izahay mihitsy ny modina nakisaka an'ilay izy zay tsy midika fa mety le ataonay fa diso zay satria manakisaka amin'ny fetra ny teny zay napetraka ao ampianaro zay ray amin'ny anaran'i Jesosy anintsy amin'ny atsipiriany takzay voalaza ny mpanomponao teo hoe draindray misaintsaina hoe manao blagy ay zay efa manakisaka an'le borne satria efa manao zavatra tsy marina ary efa mandaingy draindray ko toy ny miresaka fiainan'olona nefa mihevitra fa tsy mifosa nefa tena mifosa ary tena malahelo ianao ny amin'izany maro Jesosy ny zavatra amangina ao anay andro mino zay fa teny anankiray nivoaka eto amin'ny altara fa araky nisan'ny olona zay maheno nisan'ny teny sy ny famangina amin'ity maraim-baovao ty verina aminao zay amin'ny anaran'i Jesosy ary mangataka manokana indray a aoka mifamiraponao tena andrakotra anay renay zany fahamarinana zany a hojerevany akaiky aizaho aiza avokoa ireo karazana farita ny momba ny tany rehetra tsy tokony hoaranay ary tsy tokony akisakay araka ny teninao hoe ny fankatoavana dia tsy akiandry ary tsy akametraka fanontaniana nefa ao ambadiky ny fankatoavana dia mifankahita amin'ny fankasitrahanao zay ary mifandray amin'ny famatsianao tsarovony tsiraray avy zay tonga eto indray amindro amin'ny maraina ao ny mitondra vesatra mitondra ady ao anaty fahasahiranana mety ao anaty fahadisompana tenano anaty fahaverezan-kevitra ao anatina tontolo tsy takatry ny saina mety feno aizina feno salobina aoko fotoam-panafahana ho azy andro amin'ny maraina aoko fotoam-pamitsorana ho azy andro amin'ny maraina aoka isy fahatongava-tsy any miaraka amin'ny fanampihifanainao masina hiverina eo amin'izay borne napetraky ny teninao ary tsy izahay no nakisaka izany satria tsy azo akisaka izany fa zay napetraka ao dia natao hajaina natao ho arahana natao ho ankatoavana mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mahazo toerana vetivety a mahazo toerana vetivety a no fanatitsika ho fankasitrantsika an'Andriamanitra satria nandray zava-tsosaroby teto amin'ny fanatrehantsika androany azadino zay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra ary tsy hoe vidin'le toroteny teo mampatsiaro foana tsy vidina toroteny iny satria ny toroteny tsy voavidy tsy ho voavidy zany mihitsiny zavatra ampianaran'ny fanamasina fa kosa ny fahatsapahantsika hoe wow tena voata kosa teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany tena nampiteny ny mpanompony Andriamanitra ilaiko afahako miainga vaovao indray amin'ity semaine ity le teny teo aiza ho aiza eo amin'ny fiainako misy borne nododiko fanina dia nakisako fa averina amin'ny laoniny ireny satria tsy hoe rehefa kisaka ilay izy dia tsisy mahita fa rehefa kisaka ilay izy dia efa manao fahadisoantsika fa zay nitenenin'Andriamanitra dia tsy atao mihoatra an'izay
ny fijoroantsika. Misy teny zay moa hitako teo ao amin'ny Opolana 22-28 vetivety sala. Opolana 22-28 raha misy teny frantsay azafady. Alléluia. Tena kekinao azakisaka les bornes hoe. Au nom de Jésus, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Misy zavatra efa napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalandreo mpanompo dia be nanoratra amin'ny Baiboly matoa napetraka ireny dia norme. Alléluia. Andriamanitra mandrakizay ny nametraka ny norme io. Ianao raha be indrindra mety hoe 20 taona angamany. Dia apetrao amin'Andriamanitra mandrakizay ny fitokisana fa tsy adala izy manoro lalana anao. Ohatranao le mananatra ny zanaka hoe zany efa teraka talohanao mahafantatra ny zavatra. Ohatran'izay mihitsy Andriamanitra mba miteny aminao koa andro maraina hoe aza mianatra ny oendry fa endre. Alléluia. Aza mametraka ny tenao hoe efa endry tsy mila mandray intsony. Adala ny anaran'izay ny tena marina. Dia arao akaiky tsara aiza ho aiza mitokantranonao le borne so dia efa nakisaka avereno ary aza kisaka intsony. Ao anatin'ny fanomponao an'Andriamanitra sy fiarahanao amin'ny Tompo. Arao akaiky aiza ho aiza. Aiza ho aiza. Mino fa voatantsika andro maraina ary herinandro miavaka ho antsika ty herinandro ty. Satria herinandro hitandremantsika ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra. Fa nga miaraka amin'ny Tompo mizavatra tandrotandremana zany mangatsy efa tonga dia tarihan'ny fanamasina dia mety fotsiny. Mianara tarihan'ny fanamasina dia vitanao. Fa drandray tsy fanamasina no mitarika matombo mbola zay tianao foana ny ataonao mandraka androany. Na mety mbola amin'ny klasiny JE ianao, jardin d'éveil. Le vao manomboka. Fa mbola hoavo fotoana hiakatra amin'ny JR ianao, jardin de réveil. Azakivy, satria misy zavatra tsy tianao fa tena mahasoa anao be mihitsy. Tena mahasoa anao. Zay mahatonga le borne tsy tokony akisaka fa arao fotsiny io fa niadanao ambadika io tsy nanadandreninareo fa ianao. Zafady ampiasaiko izay fomba fitentsika malagasy zay. Tsy olo-kafa le izy fa ianao ihany. Dikan'izay tsofirano akaikinao fiadanana ho anao hoe ao anatin'ny fankatoavanao hoe amin'le anao tsy anakisaka borne hoe iverina amin'ny loha ny fiainanao hoe ho fitsoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra hoe iseho fanafahana hoe arao akaiky tsara fotsiny ny zavatra rehetra hoe tandremo ny zavatra rehetra hoe manasarao hitsangana dia tsofina rano ianao tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fiainam-panahinao mijoro lavorary tanteraka. Raha izany amin'ny amen. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainatokantranonao feno fiadanana fahatsarana miandry ny fiavian'ny Tompo ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ankiho amin'ny asa mandrarahanao ty herinandro ty asa mifahavokarana herinandro mifahavokarana amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra poroborobo ny asan'ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy ary ianao ny sitraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahinana ny asan'ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano ny fianaran'izay mananjanaka mianatra na zafikely amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no metran'Andriamanitra zodopo ao anatin'ireo ankizy ireo zanaka ireo hianatra. Irehatra izy ireo amin'ny fahatsilotsana sy fahendrena fahalalana tsara ary ataon'Andriamanitra miavaka nareo menakavy satria tsisy borne ankisaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tononona tahin'Andriamanitra ianao amin'ny herinandro ty. Mandehana fotateraka ny fiadanana mandamina ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy